Rampitso alakamisy no ivoaka ny laharana fahatelonjato ny gazety Soa. Hitantsika ireo karazana torohevitra maro samihafa manana mampiavaka azy ity gazety ity rehefa alakamisy farany volana toy izao. Anyone who ever loved close to this knows what I'm saying. Toy ny isaky ny alakamisy faran'ny volana dia ny gazety Vali no misongadina ao anaty pejy anankiroa amin'ny gazety Soa izay ivoaka rampitso alakamisy. Ankoatra izany dia ireto indray ireo andindin-dahatsoratra izay mety hitanao ao anatin'ny gazety Soa laharana fahatelonjato. Ny didy cloche izany no karazana lamody didy akanjo vaovao indray hoentiny Soa amintsika. Ny tendance rehetra amin'ity faran'ny taona ity izany ihany koa no hitanao ao anatin'ity gazety ity. Ankoatr'izay ny lamodin'ny volomaso glossy, nouvelle sensation make-up amin'ny teny frantsay no amelabelarany Soa izany lohevitra iray izany. Ny sehatra sosialy dia resahany gazety Soa ny vehivavy mahery fo no miantso ny mpakasitraka herisetra silamo. Mbola iverenana kely ny pejin'ny lamody izay anoloran'ny Soa anao ny taovolon'ny faran'ny taona. Mbola tsy faran'ny taona moa ny andro fa hoentina sahady anomezana hevitra anao ny ao anatin'ity pejy ity. Alika ilay liona izany manisan'ireo vaovao mahavariana sy mahadikaiky izay mitranga any ampitan-dranomasina any tanteriny gazety Soa. Anisan'izany ihany koa ireo mpanao trano nanadino nametraka ny ascenseur amina trano avo lehibe iray. Sombitsombo-dahatsoratra ihany ireo fa ny andindininy rehetra dia ho hitanao ao anatin'ny gazety Soa izay ivoaka rampitso alakamisy. Dia iny sara iny ihany koa tombola sy tompoko vavy no isarahantsika tamin'ity takariva ity fisaorana feno atolotra anao tany atokantrano tany naritra nijery ny fampalala mivoaty eto Madagasikara televiziona hatramin'ny farany ho amin'ny rapitso mame fotoana anao indray ny tenako amin'ny 7 ora hariva veloma tompoko.